tokony omena lanja hatrany ny tanora, tokony ampitomboina hatrany izany ny foto-drafitrasa. Iray amin'ireny ary ny tranon'ny tanora izay notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany maraina tany Iosy ao anatin'ny distrika ny Orombeka. Ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina no tany an-toerana nandatanteraka izany. Tsy ho tany lavitra indrina intsony ny commune Iosy raha ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina raha hantsidika tany an-toerana izy tamin'ity andro ny alakamisy 7 volana aprily ity. Tamin'izany fionany sy ny fitsidiany tany an-toerana izany ary nionany tamin'ny hiponina tamin'ity tanànan'ny Iosy ity ary dia nisy ny filazana fa dia ampandroso izany commune izany sy ny fitondram-panjakana manomboka eto. Tamin'izany ihany koa nitokana an-trano ho an'ny tanora ny filoham-pirenena na ny maison des jeunes izany ary avy eo dia nandeha nitsidika ny toeram-pambolen'ny orinasa Todigreen any Satrokala ny filoham-pirenena sy ny délégation niaraka taminy. Tao amin'ny fokotanin'ny Satrokala ity ary 20 kilometatra mialan'ny commune Iosy dia anisy ny fitsidiana ity usine misahana indrindra ny fambolena géranium sy katsaka an'ny orinasa Todigreen amina hektara maromaro. Mampiasa ireo teknika sy fitaovana matianina sy mifanentana amin'ny toetany ity orinasa ity ary dia nambarany filoham-pirenena tamin'izany fa dia manatsara ny toe-karenimpona any an-toerana ny fisian'ny orinasa tahaka izao noho ny fanampian'ireo vondron'olona ifotony amin'ny lafiny sosialy sy ara-karena ankoatra ny asa izay entiny. Nanambara ihany koa izy fa dia vonona hiara-miasa amin'ny orinasa tahaka izany ny fitondram-panjakana. Ny farana tamin'ny fitsidiana ny tao amin'ny CEG tao an-toerana izany hoe tao Satrokala ihany koa moa ny dian'ny filoham-pirenena ary dia tamin'izany no nanolora ny efitrano fianarana vaovao ho an'ireo mpianatra ao amin'ity toerana ity.